Zay zany fa dia nanomboka androany dia afaka mianoka tanteraka ao anatin'ny fialan-tsasatra ireo mpiadana tamin'ny fanadinam-panjakana BPC teo fa ny ankamaroan'ny kaominina izay nahazo fanohanana avy amin'ny faritra Analamanga dia kaominina vaovao avokoa mazava ho azy fa tsy mbola manana ny fitaovana entina hampandehanana ny raharaha rehetra eo anivon'ny kaominina ny tsirairay ka dia novatsiana fitaovana noho izany. Mitoy ny ezaka tanterahan'ny faritra Analamanga hanohanana ireo kaominina ao anatiny. Androany dia nanome fampitaovana ny biron'ny kaominina misy 5 ao anatin'ny distrika enina eto Analamanga dia Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Avaradrano, Atsimon-drano ary Ambohidratrimo ny faritra Analamanga. Tena nahatongan'izy ity moa misy kaominina vaovao maromaro eto amin'ny faritra dia misy koa ireo kaominina vitsivitsy ao anatin'ireo kaominina 10 nomena fitaovana amin'ity moa zany misy vaovao dia misy vitsivitsy misy vaovao fa mbola mila an'ireo fitaovana koa izy dia reto ny azon'ny faritra nomena zany amin'ity fa ny tanjona manko zany amin'ireny kaominina vaovao ireny matetika rehefa misy kaominina vaovao dia ndraindraina ny trano ipetrahany raha mbola tsy misy dia mazava azy moa fa fitaovana koa dia mba mitondra ny anjara borikiny zany ny faritra amin'reto fitaovana kely reto amin'ireo birao mbola ho avy moa ny solotsaina ana kaominina vokona amin'zato eto Antananarivo Analamanga fa mandeha miadana eo araka ny tokony izy eo dia ity moa zany fotoana ny fanomezana amin'reto ben'ny tanàna reto anolorana an'ireto fitaovana hoana filazana zany mobilité bureau reto. Tamin'ireo kaominina 12 nahazo fampitaovana avy amin'ny faritra, 7 amin'ireo dia kaominina vaovao avokoa ao anatin'izany ny kaominina Anjomba, Falarivo, Andramasina, Ambohitrabiby sy Anosy Avaratra.